Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ilay baiboly masaka. Tonga izy ireo. Tonga izy ireo. Nahandro mofo ilay vehivavy sady nijery teo am-baravarakely. Hitany teo fa tonga tao an-trano ireo mpanenjika ny kristianina. Fanaon'izy ireo ny mikaroka eran'ny trano rehetra, maka ny baiboly sy ny firana ary nandoro izany rehetra izany. Sokavy avy trano. Inona ireny tokony ataony? Nalainy aingana ny baiboliny, nofonosiny tao anaty koba ilay boky sarobidy sy tiany indrindra, ary nataony tao anaty lafaoro. Dia torakovitra izy ka namono varavarana. Ary nijery ireo lehilahy izay nanipy ny tanatanana, nanokatra ny vatasariana ary nijery ny fananany rehetra. Korotana n'izany e! Saingy tsy nahita na inona na inona izy ireo. Notreromony mafy izy ary nakatro ny varavarana. Sady lasa izy ireo. Rehefa tony ny tao an-trano, dia nalain'ilay vehivavy tao anaty lafaoro ilay mofo voendy. Ary hitany tsara tao anatiny ny baiboliny tsy nisy fahasimbana. Voarara ny manana baiboly tany amin'ny fireneny. Nakatoan'Andriamanitra nefa izy fa tsy olona. Hany ka nanohy namaky miafina ny tenin'Andriamanitra. Nanome hery sy herim-po azy isan'andro izany. Mahitsy ny fitsipiky ny tompo ka mahafaly ny fo izany. Mangarangarana ny baiko ny tompo ka manazava fijery. Madio ny fanajana ny tompo, maharitra hatrany hatrany. Maripototra ny fitsarana voakan'ny tompo ka aradrariny avokoa. Mahasarika noho ny volamena dia ny vaingam-bolamena voadio. Sady mamy noho ny tantely dia ny tantely avy ao amin'ny tohitra. Salamo 7:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 11:10. Manana baiboly ve ianao ao an-trano? Aza avela ho feno vovoka eo amin'ny talatalanao. Vakio ny baiboly ka mifalia amin'izay lazain'Andriamanitra aminao. Raha tsy manana baiboly ianao ka te hanana iray, dia afaka mangataka iray amiko. Mety ho lasa ilay boky tianao indrindra ihany koa ny baiboly. Ity ary no adresy mailaka afaka hifandraisantsika: maellb@gmail.com na miantso ny laharan-tarobia 038 09 280 82. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.